GERP, Miarkidj, Miarjoal, Miarjoain, GERP vous présente Zahatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Tine de Bémara avec Madagascar Touring. Madagascar Touring vous présente Zahatan. Vous regardez Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana Zahatany. Aty amin'ny Alarovan'ny Manombo ato amin'ny commune Ankarana district Farafangana faritra Atsimo Atsinanana itondran'ny fandaharana Zahatany atsika androany. Tsindriko tsara fa tsy Manombo Antuiliara akory izy ity fa Manombo aty amin'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo anelanelan'ny Farafangana sy Vangaindrano. Aty amin'ity Manombo izay misy atsika ity dia alarovana izy ity. Faharoa lehibe indrindra izy aty Atsimo Atsinanana izany hoe miala ny ranomafana dia ity no alarovana hitanao lehibe indrindra. Amin'izay alarovana izay dia ankoatran'ny zavamaniry mazava ho azy dia ny biby ny tena hojerentsika dia ny gidro na ny varika moa izany fiteny avy aty. Ny gidro na varika moa dia anisan'ireo mahasarika mpizahatany eto Madagasikara, izay mahatonga ny Zahatany aty ary raha vao miresaka hoe gidro izay dia ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates à Madagascar anisan'ny tena manana andraikitra amin'izay fiarovana ny gidro izay. Raha tsara vitantsika androany dia ho hitantsika daholo ireo espèce ato anatin'ity ala amin'ny Manombo ity. Lasa aritsika. Melony andehanantsika ny anaty ala aloha dia aka ny Abanedy tsika. I Abanedy no guide de recherche hitondra antsika any. Nanomboka efa tamin'ny taona 1770 izy nefa guide de recherche. Izy larana voalohany raha resaka guidage eto Manombo ary anisan'ny efa nahazo maro mpankasitrahana ny raisam-pirenena amin'izay guide de recherche ny resaka gidro sy ny atiala izay. Ode! Akory Abanedy? Vonona? Lasa tsika? Ndao ary? Zao, aminazy? Zao zany teny tena io. Ary iny ty? Antsy ity. Antsy? Satria mila manapaka akata? Aty lalana? Ndao ary. Dia adiny firy eo ny circuit andehanantsika i Abanedy? Eo amin'ny adiny raiky sasany eo zany tokony nalaviran-dalana andehanantsika. Dia amin'izay afaka mahita varika? Amin'izay tena sady agny itoeragny esana zany io amin'izay toeragny izay sady toerana andehanana adiny raiky sasany zay. Adiny raiky sasany. Ary maro ampalibe aty? Tena maro be gn'apaly aminay aty. Voankazo fihinam-boa tena malaza be aminay aty sy apaly. Izy koa ndesy ambolena izy io dia hoe voanio zany agnasia toratoraka agny dia efa maniry? Efa maniry. Manao ino olo maro be eto reto i Abanedy? Tolona eto zao mandeha amin'ny docteur satria misy docteur manao fizaham-pahasalamana eto mamaim-poana karakara iny GERP. Io le tena miandraikitra an'izany. Salama? Salama to. Vololona? Faly mafantatra ifaly avy ato amin'ny GERP. Dia inona le olona maro be eto aninona? Resaka fitsaboana fahobe izy ity izay arahan'ny GERP sy ny tompony andraikitra ny fanjakana amin'ny resaka fahasalamana Farafangana. Inona ny ifandraisan'ilay hoe karakarahanareo ny resaka fahasalaman'ilay olombelona sy ilay fiarovana ny varika izay asanareo? Ny asa fiarovana zany tsy mety raha ohatra hoe miaro fotsiny dia ianao raha isika raha avy any ivelany tonga aty zany dia miteny hoe tsy azo idirana ny ala na ohatr'izao ny ala fa ny asa fiarovana zany tsy maintsy miaraka amin'ny fampandrosoana ifotony dia anisan'ny fampandrosoana ifotony koa zany resaka fahasalamana satria rehefa salama ry zareo
dia afaka taritanao amin'ny zavatra hafa izy amokatra mba tsy hidirany foana any anaty ala zany. Zay zany no tena zavatra hoe ifandraisan'le fiarovana sy le amin'ny maha olona. Akory anareo tsara akory zaza sanana ina zao ny andehananareo aty? Ina andehananareo aty? Fahasalamana zaka. Iza marary? Marary maso. Marary maso? Ary ny zazakely? Mikory? I zazakely io? Sady anao vaksiny? Nareo zao avy aiza? Namora. Namora? 4 kilometatra izy aiza hoaiza zany? 7 kilometatra? 7 kilometatra tamsika. 7 kilometatra? Damozy ny odiany district damozy dokotera. Dia tena manampy anareo zany le fisily hoe dokotera tonga ety fotony ohatran'izao jery fahasalamana. Da manampy anay izy. Maimaimpona moa sa mandoha vola anareo eto? Ie da tsy mandoha vola. Tsy mandoha vola? Fanafody koa menafody tsy mandoha vola? Tsy mandoha vola. Tsy mandoha vola. Mirary soa anareo ary dia mirary fahasalamana ho an'ny ankizy mirary soa mbola tsy tafiditra ao anaty ala ihany zany tsika zay sa? Akaisika. Tehirizy ny lalay dirisika. Eny vao tena ao anaty ala zany? Sika zany magnaraky sisin'ala koa zany sika fa agny vao tena miditra anaty ala. Vao manomboka misofoka agnatiny sika mbola sy teny mbola sy teny agnatiny. Tenenina io iasana io ty varizasy efa tafiditra tanteraka tao anatin'ny ala manombotsika mbola tsy nahita biby aloha tsika hatreto fa na izany ary efa nalefantsika nitady biby any avany edia fa sady anaroatra kainy eto tsika no iresadresaka amin'ny faly coordonnateur mahakasika ny mombamomba nyty ala manombo ty. Ie ny alan'ny manombo amin'ny ankapobeny dia mizara roa mazava tsara. Ny anankiray réserve spéciale ny manombo izay ny Madagascar National Park no mitantana azy. Dia ny anankiray ity misy antsika ity zao natao hoe forêt classée izay mbola tantanin'ny ministèren'ny tontolo iainana. Dia raha ny fitambaran'ireo ala ireo satria mifanakaiky le izy dia 4,1 hectara eo fa misy ampahany anankiray amin'ilay réserve spéciale io izay atao hoe parcelle 2 manamorona ny moron-dranomasina io moa le atao hoe forêt littorale. Ny GERP manao asa fikarohana atao anatin'ilay ala. Dia ny varika moa mazava ho azy ny tena imasoana fa na zany tsy zany tsy manakana amin'ny fanaovana ny asa fikarohana hafa zany. Dia misy ihany koa ny asa fampandrosoana any ivelan'ilay ala satria ny asa fiarovana tsy maintsy miaraka amin'ny asa fampandrosoana. Ary nareo ato ve efa manao écotourisme dia efa mitondra mpizahatany miditra ato anatin'ny ala manombo? Ny sata mifehan'ilay ala aloha zany mbola tsy afaka anaovana an'izay satria ny réserve spéciale amin'ny réserve an'izay mbola natokana ho an'ny resaka asa fikarohana dia mbola tsisy an'izay resaka fizahatany izay fa na zany na tsy zany ny campement sy ny tanàna zany afaka zahana tsara mihitsy dia mety tsara mihitsy satria misy ranomasina dia misy an'le mponina manodidina an'ireo ala ireo manana ny fombany izy manana ny
zay zavatra mampiavaka anazy izy afaka tsidihana tsara na hoe afaka jerena tsara. Fa raha ohatra zany hoe afaka manao an'izay écotourisme zay nareo a dia inona avy ny produit afaka hoe hisintomana mpizahatany atao anatin'ny alan'ny Manombo? Ny varika aloha zany mazava ho azy satria ny varika zao efa fantatra hoe valo ny karazany fa tsy nisany valo ny karazany. Misy karazam-borona atao anatin'ity ala ity, misy karazana sahona anatin'ity ala ity, misy karazana tanalahy anatin'ity ala ity, misy karazana sifotra anatin'ity ala ity, misy bibikely maro isan-karazana zany ao anatin'ity ala ity, na misy fosa koa anatin'ity ala ity. Dia raha ny zava-maniry indray ataoko hoe mihoatra ny 900 endémique moa zany ny fiteny anazy, ohatran'izay mampiavaka ny any amin'ny ala maina dia tokony ho hitanao anatin'ity ala ity avokoa. Raha ohatra moa zany hoe trandrahana voatrandraka izay resaka écotourisme izay dia afaka manampy tsara amin'ny resaka fitantanana ilay izy ary tena zavatra tsara zany ny resaka hoe fampiroboroboana ny resaka fizahantany io. Misaotra betsaka anao Cordo tamin'izay fanazavana izay tsika raha teo koa efa nahazaina ihany teto. Sady efa tiako hoe hiabany edy dia aleo tsika ara ahoana hiabany edy nahita? Sy mahita atsika fa mna agnatin'ny fitadiavana. Tika io misy reky mandadilady kely ty. Ata io. Ata io fiasonana aloha aminay ity tanalahy. Tanalahy kely aty. Io zao ny farany ekery aty amin'ny alan'ny Manombo aty io. Azonao scientifique? Brocasia. Brocasia? Firy centimètre io zao? Afaka kitihana? Afaka kitihana sady afaka resina io, afaka atao ambony tagnana io. 3 centimètre io zany? Telo na efatra eo farafahalavany. Izy ty tsy mivaovao loko? Arakaraky ny toerana misy anazy io fa misy io mainty, misy mavo ohatran'izao. Arakaraky le toerana misy anazy. Satria magnaraky lokona zavatra amin'ny toerana misy anazy zany ny fiovahan'ny fihodirany. Apetraka amin'ny hazo eto fotsiny? Koa, na amin'ny ravina io na apetraka io sy manino fa. Hitanao gaga? Io. Ity? Hitanao? Misy. Io. Varika mena io. Vavy, menamena ny volony rehefa vavy izy sady ohatrany mavomavo kely zany ny lohany. Le izy elahany mainty vatany dia misy fosifosy zay eto. Zay zany mampiavaky na elahany sy ny vaviny. Isa-taona io miteraka. Raika zanany. Misy sendrasendra me hoe raha moa misy mitovy avao dia indraindray misy miteraka kambany avao izy. Izy sy matetiky. Ataon'olona inona zany izy aty? Hajan'olona ve izy aty sa hajain'olona sa? Hanin'olo varika. Dia taloha koa mbola hajain'olo avao koa izy. Fa rehefa aty afara moa zany hoe mba natanjaka fiarovany ala sy ny raha dia sisy mahasamy mikitika an'io koa ny olo amin'izao fotoana izao aminay aty. Zay zany sahitantsika olo mivezivezy agnaty ala toa io satria tsy sanin'olo koa miditra agnaty ala sanaka aty aminay aty. Io varika mena io sady mandeha atoandro izy io no mandeha mihariva. Varika mena moa zany hoe Elemurus nericeps. Dia varisa moa zany hoe varzaso fitenay aty io mahalagna fomba fiterahana. Ity miteraka isa-tao. Miteraka isa-tao io dia izy koa zany amin'ny biby rehetrarehetra tena lava tomboka. Zany hoe mandeha zasa. Mandeha. Angamba izy zao mahatratra amin'ny 10 km vitan'io andro raiky. Satria mipetraka izy eo matoritory da avy teo dasa koa izy mandeha. Da mitohy avao zany diany satria zany rehefa mihina-kany izy sy midika hoe mihinana izy mahita voankazo dia mihina hoe voky. Fa magnandrana amin'izy mihinana tonga dia lasa koa izy mitady hafa koa. Sady izy koa moa zany sy mipetraka sasany koa mieritreritrin'olo hoe varika mena voankazo hoe hanina. Sy voatery varika hoe voankazo hoe hanina varika fa mihina ny ravin-kazo avao koa izy io. Dia mihina biby kely madinidinika avao koa izy ohatran'ny hoe ity hoe insecte mbaka fiteny andreo anazy io haniny varika avao koa io varika mena io.
de en plus ndray moa ame maintany io koa rehefa tena avy tena maintany hoe ataontsika hoe octobre novembre igny mandeha ambany io ndraindray io mihinana karazana misy tany karazana tany tiany de haniny igny tsy ampiasa tsy varika la diniko de mitovitovy amin'olombelo avao izy satria gn'olombelo mitany tsy de miaigna hoe vary hoe hanina fa mihina kazaha akondro bokala ako zay aby asy hanin'olo ako zay avao koa zany efa andehan'igny variky mena io ary izy koa zany ohatran'igny ino piso moa fitenena azy fa aminareo agny manao hoe saka mitovy ame fotoagny itondrany saka voaky gny fombany avao koa ha mitondra voaky nareo mitsabo koa hay aty eo ame 3 volagny eo izy de teraky gny fandraisany gn'ala avy agny variky koa zany sy mitovy voankazo miraraka ho azy sy ny voankazo nohaniny variky vo avoakiny variky ary malaky maniry voankazo nandalo tsokiny variky nareo reto zany efa guide efa miasa tato foana miara-miasa amin'ny faly avao koa ay miara-miasa amin'ny gerpa amin'ny gerpa miara-miasa amin'ny abany edy reo zany miara-miasa tato ao ino mahatonga anazy ohatrany misy rorarora bava iny le varika teo le varika teo mahatonga anazy amin'io zany misy sakafo haniny tanao zany araky fagnazavany abany kôrny teo hoe sy voatery zavatra ravina na voany na ino ny haniny biby fa na biby kely io hitany tonga de haniny de mahatonga raha kivy anazy io zany mamono an'le biby izy amin'ny tanany sy mampiditra anazy ambavy de moa de lasa miroraka be am'zay zany le leran'evon'le biby zany mamono an'le biby kely io mba ho atao sakafo haniny ohatra zay zany marara kivy anazy io fa indrindra zany toa varika mena toa tena managny zay fomba zay izy zao le anankiray karaza mandeha amin'ny atoandro mandeha toandro fa raha ohatra hoe amin'ny alina tsika mijery mety mahita karazany maromaro araky teneniko teo tambalony akeo hoe misy 5 karazany mandeha hariva ary io tena serena fa tena hita io satria izy zany sy da ohatran'ny teo biby teo mipetraky izy rehefa raha fa mandeha mampiasa aina be sady mitatitady sakafo izy am'lera igny manovonomboka amienina zany izy atratragny 8 eo izy managny zay fomba fampiasagny zay fitadiava sakafo zay izy fa misy toerana fanaovana nocturne zany mba hoe toerana akaiky kokoa zany sady mipetraky biby tokony afasaky mizeren'izay sara magnome toka fa tena mahita asika raha riva zany ny fotoana mbola vonona tsara iabany edy mbola vonona sara isika zay koa vonona foana somary sarotsarotra le lalana fa anisan'ny tena mahatsara ny fitsidiana anaty alan-javaboary ohatr'izao dia tena hoe iainanao le nature misy le randonnée kely zay tena mahatsara ny fahasalamana ilayntsika indrindra fa isika zay mipetraka any andrenivohitra mipetraka any anaty birao mandritry ny taona dia rehefa miala sasatra isika manao vacances dia vidiana ihany koa le hoe any anaty nature mba ahita an'izay nature zay ny fitsidiana toeram-pizahan-tany ohatr'izao dia mampirisika antsika ho tia zavaboary tsy nahita varisy antsika teo fa andeha ho fataritsika miaraka amin'ny professeur Jona mahakasika an'izay varisy zay mandra-pahatonga ny rariva zay anaovantsika le visite nocturne. Ny zavatra voatsikaritra professeur rehefa nandeha tany anaty ala manombo zay tena hoe mbola voajanahary aloha le toerana vierge dia mbola sarotra zany mahita le biby satria ny toerana midadasika izy tena hoe mbola en état sauvage dia tsy fanena tamin'ny varisia zay nefa zay mba tena hoe naniry hoe ifanena amin'le varisia na varijatsy dia eto ianao anisan'ny nanao étude manokana mahakasika ny lémurien anisan'izany ny varisia dia inona professeur ny tsara ho fantatra mahakasika ny varisia na varijatsy raha oharina amin'ny izy hoe lémurien oharina amin'ny lémurien hafa zany. Nanao fikarohana antonany maro momba ny varijatsy io ary mampiavaka azy dia maro. Voalohany indrindra ny varijatsy no varika izay mihinana voankazo be indrindra satria ny valopolo isan-jato ny sakafon'ny varijatsy dia saika voankazo avokoa ary ny varijatsy noho izay izy mihinana voankazo betsaka izay dia anisany mandray anjara lehibe amin'ny fanapariahany ireo voankazo ireo zany hoe fisian'ny varijatsy ao anatin'ny ala dia mampaniry mitazona an'ireo karazana hazo maro isan-karazany ao anatin'ny toerana izay misy azy. Ny varijatsy koa dia anisan'ireo biby toy ny vorona
izy manao akanjo ametrahany zanany ary izy manana ny vavy zany manana nonoana kelina de ny zanany a farafakely isaky miteraka roa ary ny varizatsy amin'ny biby mahafatifaty azy dia anisan'ny ohatran'ny maky zany dia anisan'ny mankafiziny mpizahatany izy ireo mandeha amin'ny atoandro izy ireo ary tsy mihinana zavatra biby mihitsiny izy na biby kely na rehefa biby tsy hohaniny fa voankazo ravikazo voninkazo tsy le mamy amin'ny azo nektara zany zay de mihinana koa izy olatra zay ny sakafo varizatsy. Misy karazany firy moa le lémurien de karazany inona am'ireo misy an'le varizatsy? Lémurien de misy karazany 1200 eto Madagasikara ihany moa zany misy ny varika misy ny lémurien de ny varizatsy ao anatin'ny fianakaviana tsy hoe lémuridae. Amin'ny alamin'ny manombo zany ny resantsika de misy karazana varika 7 ao, anankitelo mandeha amin'ny atoandro de ny ambiny mandeha amin'ny alina. Mandeha amin'ny atoandro zany misy le varika mena Cinereseps, lémur Cinereseps de misy koa ny bokombolo de mihinana bambo de ny apalémur grisérus de ireo anankitelo de varizatsy zany reo le mandeha amin'ny atoandro fa ny ambiny zany ny ahiahy, ny matavy-rambo, ny fotsife, ny avay, ny lepilémur, ny microceble, le tsidy na tsitsidy zany de mandeha amin'ny alina daholo zany fa misy 7 ao ary ny varizatsy mandeha amin'ny atoandro. Saotra betsakanao professeur manaiky foana ivahiny tato anaty fandarana zahatany nizara fahalalana taminay, zara fahalalana tamin'ny mpijery atsika. Mankasitraka tompoko. De misaotra betsaka anareo ihany koa satria zavatra toy izao no ahafantaran'ny malagasy satria malagasy voalohany indrindra mila mahafantatra ny haren'ny taniny de mankasitraka be mihitsy ny zahatany anareo mpikarakara an'ity ary inoana sy antenaina fa tsy amin'ireo faritra antsiditsika ireo ihany fa faritra manerina amin'ny Madagasikara dia mahafinaritra daholo satria samy manana mampiavaka azy ka dia misaotra anareo mpiaino mpanaraka amin'ny fandarana misaotra antsika rehetra tompoko. Miverina tia manompontsika manao le visite nocturne karazany 5 no mandeha amin'ny alina de ao ny tsitsia, ny tsitsidy, ny bonika, ny tangalavaka ary ny haihay. Mino fa hita farafaratsy ny 3 na 2 am'ireo tsika androany. Hitanao io le mafy io mazava zao. Inona zao io? Io zao bonika io. Bonika? Io zao atao avay monko ny fiantsoan'zareo anazy amin'ny teny io. Ino moa ny nom scientifique an'izy io? Avay ramanasoavanay. Anankiroa zao io hitatsika io mpivady ve zao reo? Izy io zany to biby to sy ohatran'ny hoe biby ohatran'ny akon'ny varika mena tamitsika tamin'ny le tatoandro fa to zany 3 na 2 farafahaben'ny izy mandeha. Izy matetika roy zany izy mandeha. Zany izy vady? Mpivady zany izy io. Le raiky kelikely io zao io zao ny lany io zao. Ny kely ndray landra ny kely? De inona sakafo hohaniny? Sakafo hohaniny io zany raviny matetika sakafo hohaniny zay zany matetika hitany mitady hanina zany zao mitady sakafo izy mivoaka amin'ny alina satria io zany sy biby mpandeha amin'ny atoandro io fa biby mpandeha amin'ny alina de mitady sakafo zany izy mivoaka amin'ny alina io zany. Efa tanatin'ny ala manompontsika visite nocturne araka nefa nambarako anareo tamin'ny atoandro iny araka nefa namboaran'ny guide moa zany de moramora kokoa ny ahitana le biby amin'ny alina satria maro ny karazany mivoaka amin'ny alina. Ty hitantsika ty zao bonika anankiray karazany amin'izay mety mbola hitatsika mety mbola hita maromaro amin'ireo karazany 5 hafa ireo. Io misy ray io. Inona zao io? Io zao sisidy le kely ohatran'ny le valavo. Tena kely marina.
Le nom scientifique-ny Microcebus gelie, zay le nom scientifique-ny. Dia fombafombany zany izy mitaditady sakafo izy io satria izy zany tsy dia tena mihina ravina io fa bibibiby kely sy zavazavatry zay hanikanina io tsy dia tena hoe ahafantatry marina hoe zao marina tena sakafo bibibiby kely sy zavatra mandehandeha manko izy tena sakafony izy io. Dia misy firy zao izy io ray aloha? Ray io. Ray mandeha tsirairay? Mandeha tsirairay io tsy dia tena mitangonina koa niny araka teneniko teo koa fa biby mandeha aly io zany da ray dia mahita koa no mahita ray koa da roa zany farafahabe ny mandehandeha fa tsy miara-dia izy fa misarasaraka tsy ohatran'le boniky teo teneniko izy. Dia firy grama sa misy ray kilao zao tena kely aloha nety? Tsy ampy ndre asasa-kilo tsy ampy. Tsy ampy asasa-kilo? Tsy ampy satria kilo tena farany kely indrindra amin'le biby anankivaly teneniny teo. Dia ahoana ny ahafantarana an'io hoe lahy io sa vavy? Io zany manahirana satria e volony mitovy. Mitovy? Mitovy e volony. Tsy fantatry hoe lahy na vavy io fa izy koa moa kely lahy teo mety efa eo ampela-tay vao mahafantatry amin'izay hoe ity lahy ity vavy izao izy ohatra zao tsy fantatry mihitsy hoe magnavaky anazy. Na hoe ilay agnaben'izy roy koa mitovitovy koa. Iny izao lasa mipity lasa zany izy iny zao? Lasa izy. Andeha izy io tsy raha mipetraky maritra zany. Ray kilometatra teo zay vitantsika efa espèce anankiroa sady no hitantsika ty le tsitsidy le vao hitantsika voaingana teo io. Hitantsika amin'izany fa rehefa amin'ny alina moramora kokoa no ahitana le biby satria maromaro no mandeha amin'ny alina noho ny atoandro. Dia mbola hotohizantsika ihany ny fitsidiana na dia efa 10 alina ary zao iabanedy? Tokony mbona tovana-tsika satria mbona tsy ampy moa ny espèce hitantsika fa mbona anankiroa izy iny. Mbola roa Fa zany farafara zany mba tokony mba mahita telo sika mba farafara asiny. Davary hotohizantsika. Io le espèce fahatelo teneniko ke io. Aiza, zany zao ohatrany tsy mahita. Io agnatignaty io. Tangalavaky. Ay, ngeza be io. Ino izy teo? Tangalavaky. Tangalavaka. Inona no scientifique? Lepilemira gensorum. Lepilemur gensorum. Ty tena ngeza be Ngezangeza kokoa zany raha apitahana amin'ny boniky tary hitesika teo taloha. Firy kilao any izy zao? Ty zao firy kilao? Io izy io tsy mbola nahazoko sara i point lazan'io fa eo amin'ny 2 kilao farafahaben'io fa nefa tsy mety tsy ampy 2 kilao io fa mety. Tangalavaka, ty zany zao espèce fahatelo hitantsika tamin'ity alina ity. Araka ny efa nambarako anareo tamin'ny atoandro dia moramora kokoa no mahita ny karazana lémurien le mivoaka amin'ny alina. 5 misy ny isany anankitelo zay no efa hitantsika. Angamba ho ajanontsika eto ny fitsidiana iabanedy fa raha mbola nomo tsika dia azo antoka zany hoe hitantsika daholo izy rehetra mety nahita ny espèce fahatelo fa nefa mifandimy fa ho ajanontsika eto aloha iabanedy ny fitsidiana satria efa tena alina ny andro amin'ny manaraka indray tsika mino aho fa ahita ny karazana espèce hafa. Meloha ny tena isarako aminao aloha dia ndeha ho arahantsika vetivety ny cowboy. Izy ity efa fantatrao loatra fa horonan-tsary fanentanana antsika hiaro amin'ny tontolo iainana. Tena porja be zany. Aiza ary misy toerana afaka ibiby zany? Reo rangahy afaka anatin'ny ranomasiny re. Sady amin'izay koa lasa ny rano any dia tsy maninona. Azafady indrindra!
fit. Ka tokony tianao an'izao mihitsy anao amin'ity toerana ity. Ka tsy maninona nge fa lasan'ny rano eny ihany iny dia madio azy e. Ka aleo mba tehirizina ihany ny fahadiovan'ny tontolo iainana sady miarina katiny itony toerana fitsangatsanganana itony. Azoko tena tenenina fa mifoana fa tsy amerina intsony e. Oay ledy sady tena marina mihitsy zany a. Wow, oay. Mbola tsy mety koa zao ataonao zao any e. Ary mbola ianao ihany a. Ka mba ohatrany mahafinaritra anay le dia mba nomeko kaly e. Aleo mba tsy omentsika sakafo ireny biby ireny satria tsy fantatsika izay tokony omena azy. Ka mety hankarary na hahafatsy azy mihitsy. Nefa izay no isan'ny tena mahasarika mpizahatany. Ok re, sira mavoray. Veloma dia mandram-peny indray e. Da misaotra betsaka anao Iabany Edy nitondra anay hatramin'ny atoandro tato anatiny ity ala manombo ity tena nafahanay nahafantatra zavatra be da be fiarahana taminao. Misaotra indrindra tompoko. Tsisy fisaorana voalohany fa anareo misy tena isaorana satria nagnome fahalalà sy mba hoe mba nisidika n'ity faritra aminay ity zany. Ty aminay ity zany tsy dia hoe mba matetiky misy mpisidika fa sista iaho zany mivezivezy miasa ato la mba fahatongavanareo zany dia zava-dehibe aminay dia misaotra betsaka. Mino fa ho betsaka ny indrindra antsika teratany malagasy hitsidika ty ala manombo ity satria efa mahafantatra azy manomboka izao. Izay no azo natolotra taminao tamin'ity anio ity isaorana ianao nanaraka fandarana hatramin'ny farany fa atolorana fisaorana ihany koa ireo mpiara-miasa tamin'ny fandarana zahatany niarana natotosana ity fandarana ity androany dia teo ny GERP, teo ny NTDSA, ny Madagascar Tourisme fa isaorantsika ihany koa ny Yannick Beauté mpanao tarehy ny taovolona dia taty anaty ala ty tsika androany tsy nanao an'izay tarehy taovolo izay dia isaorantsika foana izy isaorana tahaka izany ihany koa Boutique Majesté ery Ambatonakanga dia mametraka mandrapitafa ao aminao indray ao amin'ny heriny anoto izao. Veloma tompoko. Da misaotra betsaka Iabany Edy manaraka koa. Misaotra betsaka anareo. Misaotra indrindra. GERP, Miarguide, Miarjoal, Miarjoain, GERP vous a présenté Zahatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Tine de Bémara avec Madagascar Touring. Madagascar Touring vous a présenté Zahatan. Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.